vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra ny vaovao. Aterina indray ny araba ary toboko lasa toboko vavy ary dia falitafaraka aminao zay amin'ny takarivan'ny alarobia ity avy hatrany dia asaina mpananjana ianao anaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany ny mahakasika indrindra ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fanomanana ny fankalazana ny feti-pirenena mandritry ny fankalazana ny feti-pirenena ihany koa ary aoriana ny fankalazana ny feti-pirenena no tanterina amintsika isan'ny hoentina amintsika ao anatin'izany ihany koa nefa ny zava-misy teny amin'ny lapanina tsimbazaza teny ny fandaniana ireo volavolan-dalàna samihafa hoentina amintsika ao anatin'ity fampalalamba vao ihany ny sehatra sosialy samihafa napetraka ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ny tetikady vaovao entina hitandrona ireo sintomahery sy ny asaraty samihafa eny amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina eny ireo toerana izay anatanterahana ny lanonana samihafa entina namariana ny fetin'ny repoblika dia samy nametrahana fepetra avokoa raha ny fanazavana isan'ny antony mahatonga azy ireo mahazovahana raha ny fanazavana ny mpitandron'ny filaminana ny fivarotana zava-pisotro misy alcool izay tsy manaraka ny lalàna toy izao ny fanazavana. Araka ny vaovao ray avy amin'ny polisy pirenena dia tsy nahitana sintomahery intsony teny Analakely sy ny manodidina tato anatin'ny herinandro zay tsy nahavoaray fitarainana mikasika an'izany mantsy izy ireo hatramin'izao. Ny antony dia satria nisy paikady manokana napetraka nentina namorana izany teo ihany koa ny fanafanana ireo fivarotatoka tsy ara-dalàna izay mampitombo nisan'ny olona mamy kanefa ny arabe ny faleovatena no fitaratra voalohany n'Antananarivo ny fahamamona manko mitondra mora foana any amin'ny herisetra sy ny fanaovana barofy ihany koa ny tanjona ho an'ny polisy nasionaly io ihany ny Laurent Bavo dia mba hanaovan'ny malagasy izay mandalo somonina eto andrenivohitra fankalazana ny fetin'ny faleovatena mahafinaritra sy ampitoniana izany rehetra izany no natao dia mba hamingorana ireo fototra rehetra mety hisiany korotana sy ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana.